Efa ndresaka an'izay lafiny sosialy izay ihany tsika dia tsy mbola ampy ny fitoerana andraisana ireo tanora mirenireny tsy mianaka lofana eto Madagasikara. Antony iray mahabe ny tanora hiroboka amin'ny asa ratsy izany. Raha ho an'ny centre NRJ etsy Andavamamba dia tsy maintsy manaraka fiofanana ireo tanora rehetra beazana ao anatin'izany fitoerana izany mba hananan'izy ireo ny maizy azy. Tanora misy hatramin'ny 500 no beazina etsy amin'ny centre NRJ Andavamamba. Ka ny ampolo amin'ireo no tena mipetraka sy beazina ao an-toerana. Tanora tovolahy manodidina ny 10 ka hatramin'ny 20 taona tsy manan-kelofana no raisin'ny centre. Misy ny fampiofanana azy ireo ahafahan'izy ireo tonga olombanina ary ala eo tena raha ny fanambaran'ny mopera izay pia azy ireo. Ny fampianarana formation eto itezany ankizy mba tonga zareo olombanina voalohany, avy akeo koa mba tonga zareo autonome afaka fotoagna kelikely eo. Itan'izegny zay activité mifagnaraka amin'izay ataonay daholo, resaka sport, resaka formation apprentissage ny tegna izy, apprentissage sur l'état, formation professionnelle koa raha ohatra misy manana capacité ho an'izay ny tanora dia alefa manao an'izay. Ny any amin'ny collège sy ny école primaire koa dia zay koa ny ataonay amin'ny ankizy. Betsaka ireo fampiofanana hita eto an-toerana ka isan'izany ny rafitra, menuiserie, fanaovana trano, ny fikarakarana sakafo, ny fikirakirana fiarakodia. Isan'ny mahazo tombontsoa amin'izany fitahiny. Karazan-telo formation ato, menuiserie, dia bois, dia sur la poterie. Dia misafidy anankiray amin'ireo. Dia rehefa vitanao ny formation anao dia mangataka formation ivelan'izay anao. Ohatra hoe izay formation angatanao. Dia rehefa vita ny formation anao dia ohatra mahazo asa amin'izay anao dia iny amelomanao tianao manjapa-pialanao hatrany dia izay karaha mahazonao any dia angonina atao mopira. Dia rehefa hiala amin'izay anao dia menanao ny karamanao. Miankina amin'ny antoka amin'ny fahavitan'ny fiofanana ataon'ny ankizy no ialana ao amin'ny centre ary efa matoky tena fa afaka miaro tsara mba tsy ho vesatra ny fiarahamonina. Nanomboka ny taona 720 no niorina ny centre NRJ Andavamamba ary religiosy miisa 20 no miantoka ny fampandehanana raha rasy ny fikarakarana ireo ankizy ao an-toerana.